Avy niresaka ny kluban'ny FC Dragon tsika dia iresaka kosa indray ny kluban'ny Jetmada izay sekolin'ny baolina kitra ny Jetmada izay manana ny Ligue 2 moa sy manana ireo skady rehetra latsaky ny 17 taona, latsaky ny 15 taona, latsaky ny 13 taona ary ny latsaky ny 10 taona. Ny asabotsy fahaeniny volana febroary ho avy izao dia iara ifampiarahaba tratry ny taona ny rehetra. Melohon'izay nefa ny asabotsy ho avy izao zany dia isy ny fitaom-pivavahana lehibe ny fahatelopolo ny volana janoary izao izay ho tanterahana etsy amin'ny FJG Matranovato Ambatonakanga. Antsoina avokoa amin'izany ary asaina ireo ray aman-dren'ny mpilalao sy ireo mpilalao rehetra ary ny mpanazatra sy ny mpitantana ny Jetmada hiara iombom-bavaka amin'izay fitondrana am-bavaka ny taom-pilalaovana 20 sy 20 izay. Manambahiny tsika amin'ny tiariva ity amin'ny fandarana mahery mazava loatra nanasa vahiny zahay tsy izay zany fa diso fantatritsika loatra miresaka baolina kitra, resaka dia rijamanitra. Miarabanao aloha fandarana mahery. Miarabany nono dia miarabany mpijery fahitalavitra ma-TV sy ny mpijery mahery tsy fanatanjahantena rehetra. Tsy resaka baolina kitra aloha ny atongavantsika eto satria anao nisan'ny fantatra ihany koa mikirakira izay baolina kitra izay anivon'ny mpanakanto fa iresaka ilay resaka dia sika izay zany tena ho resahantsika amin'ny tiariva ity. Solo dance inona izy io? Solo dance dia misy dia izay dia ataon'olona tokana moa zany mazava ho azy, ka ny solo dance dia misy anankiroa ny ao anatiny ao dia ny latine izay ahitana ny samba, ny rock, salsa, ny passo doble ary ny cha-cha-cha. Ary ao ihany koa misy ny énergie izay ahitantsika ny hip hop, Bollywood, slow style ary ny house dance. Izay zany ny solo dance ao anatin'ny solo dance izay resantsika toy izay. Zany hoe isetsika govana zany roviny izy io dia aiza ihany koa no atao sy otrosiny ahoana ny fisotry ny faninanana amin'ny ankapobeny. Le hetsika zany dia manomboka ny talata ho avy izao, ny talata ho avy izao ka hatramin'ny asabotsy fa 30 ny volana janoary, izay iarana amin'ny CID Madagascar, ny Conseil indépendant de danse sy ny studio 101 mikarakara zany. Ary no afaranay eto dia expert izay avy any Afrique du Sud izay mpamorona mihitsy ny solo dance, Marc Doulé izay vao nitsenainay vao hiteo mihitsy efa tonga eto izy. Io mpamorona io no hitondra antsika ampianatra sy anome ny information rehetrarehetra momba ny solo dance izay avy tetsy Maurice izy efa avy tany Afrika rehetrarehetra tany izy ary avy tany La Réunion dia tonga eto Madagasikara, ka voalohany indrindra eto Madagasikara zany io solo dance io. Iza ny afaka mandray anjara amin'izy io otrosiny ahoana ny fomba fiatrehanan'ilay izy? Ny solo dance dia afaka mandray anjara daholo ny olona rehetra. Ao anatin'le stage zao dia stage d'initiation mazava ho azy dia misy ny kids na ny manomboka amin'ny 9 taona ka hatramin'ny 12 taona. Natokana mihitsy zany zazakely 9 taona ka hatramin'ny 12 taona dia efa afaka mianatra an'io solo dance io, izay isaky ny larobia amin'ny 2 sy sabotsy amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny studio 101 ao Andraharo. Izay ny kids na ny ankizy kely. Ny ado sy ny adulte indray mitambatra dia misy cours na stage isaky ny talata, larobia, lakamisy manomboka amin'ny 10 ora hariva sy ny sabotsy maraina manomboka amin'ny 10 ora maraina ihany koa. Fa ny ankizy kely teo amin'ny 5 maraina. Dia ny fandraisana anjara dia tena mirary dia mirary satria tena ny ankizy kely dia 15,000 ariary ary ny lehibe dia 20,000 ariary. Izay ny fandraisana anjara tena hoe symbolika le izy satria satrinay hoe anao an'le izy gratuit kanefa raha mahalala fa tena reo tena hoe mpiangaly sy manan-talenta ary mpamorona ny solo dance no ny invitenay tamin'ity indray mitoraka ity. Fanontaniana ohatra somary manitikitika fotsiny Rijamanitra ny hoe fahitanao azy
efa tena tafiditra ao anatin'ny fitiavan'ny malagasy ve ny resaka hoe dia tena efa ao tena tanteraka mihitsiny satria raha mahititsika mianatra ny danse na ny danse de couple na resantsika fotsiny dia ankizy kely manomboka efa taona dia efa mianatra amin'ilay izy miditra any amin'ny zumba ataontsika danse ihany koa ny zumba sady fitness tena efa be dia be mpiangaly azy ty solo dance ty tsy mila partenaire zay ny antony nanorona ny Marc Dolé azy tsy mila partenaire satria nisy problème zany tany Afrique du Sud hoe betsaka ny vehivavy tsy manana partenaire dia nampalahelo ny Marc Dolé le vehivavy tsy manana partenaire namirony any an'ity solo dance ty ary ao anatiny eo daholo misy danse somary milantolanto slow style misy tena mihetsiketsika be hip hop ao ny samba zay hitantsika amin'ny ao anatin'ity fandaran'ity satria efa nandray anjara isika malagasy tany La Réunion nahazo voalohany tamin'izay fotoana zay nefa tsy mbola nomena formation fa hoe tena hoe ananatsika zany ny fahaizana zany tena marina tiako hitondrano fanazavana ihany koa ry zamanitra amin'ity hariva ity mbola betsaka ny olona manafangaro tsy mbola resy lahatra hoe fanatanjahantena tokoa ve ny dia sa fialambolina atao hoe fafinaretana hafa mihitsy le dia fa manao fanatanjahantena sasany ohatran'ny hoe tsy fanatanjahantena zany dia zany aminay marina zany ny dia dia tena fanatanjahantena ary tena fanatanjahantena feno le izy satria nahoana satria tena misy hoe préparation physique tsy maintsy tena misy dokotera manaraka ianao miasa daholo muscle rehetrarehetra tena hoe sport feno le izy sady hoe fialamboly ihany koa ao anatin'le izy ka ny danse rehefa hoe danse indrindra ny solo dance dia tena sport araka ny teneniko anao teo nanao hoe ao misy mihetsika be misy milantolanto misy nyrehetrarehetra tena feno dia feno tokoa firy ary ny atao hoe mpandray anjara andrasanareo zany amin'io hetsika io ny andrasanay amin'ity hoe stage voalohany stage d'initiation izy ity na mpianatra na mpandia na tsy mpandia dia afaka tonga satria hoe stage d'initiation ary vao manomboka izy ty eto Madagasikara amin'ity zany hoe raha olona mbola tsy nandiha mihitsy ary zany fa te hiditra amin'ilay izy dia afaka tonga mianatra manao ny stage io manomboka amin'ny atalata ho avy zao amin'ny 10:00 no manomboka ny stage afaka tonga loloa ny anoratra anarana ka hatramin'ny asabotsy ho avy zao ary ny famaranana zay isy concours dia ahazo billet d'avion makany La Réunion amonjy ny festival Vita Danse izay karakarain'ny Vanessa Kazalina izy moa ny entraîneur anankiray ho avy eto rapitso izy no tonga tsenaina eny Ivato dia izy nanome billet 2 billets makany La Réunion ka zay ankizy zany mahazo voalohany dia mandeha any La Réunion ka tongava na dia mbola tsy mpandia azy ianao dia afaka tonga mianatra n'izany atao hoe solo dance zany fa tsy sarotra le izy fa ohatran'ny zavatra rehetra hoe misy teknika le izy dia misy hafa mihitsy hoe misy mampianatra indrindrindrindra le teknika raisitsika eo dia tongava maro ao amin'ny studio 101 ao Andraharo ao amin'ny Galaxy Andraharo maranantsika azy ry Jamanitra inona ny azo amin'tinana inona no hafatra tsara ho fantatry ny rehetra zany mahakasika ity solo dance ity amin'ity hetsika azo karakarainareo ity ny azo amin'tinana azy nono dia ny izahay aloha ao amin'ny sud Madagasikara dia miezaka hatrany manome ny lanjan'ny dia eto Madagasikara ka mitindray mitoraky ity zahay sud Madagasikara miaraka amin'ny studio 101 hitondra zany atao hoe solo dance efa tena hoe malaza any La Réunion any Afrique du Sud zay toerana nipoiran'ny solo dance ato amin'ny faritra Afrique amin'ny nosy be indiana ihany koa zany hoe ao Maurice ka atsika amin'izao fotoana zao anjaratsika ny hianatra an'izany hoe solo dance zany ka tongava maro hianatra an'izany fa tena mahafinaritra le izy hitanareo tamin'ny sary teo fa mahafinaritra le solo dance ary tena feno dia feno tokoa ary tsy miandry partenaire satria ny amin'ny danse de couple mantsy hoe miandry partenaire dia mampalahelo le tsisy partenaire fa tena hoe tongava na lehibe anao
na mbola ankizy kely ianao a afaka manomboka an'izany solo dance zany a ary ny soirée tsy adiny ihany koa de eo amin'ny planète terrasse eo Ambohijatovo amin'ny asabotsy ho avy zao a manomboka amin'ny valo ora alina ao ny concours de izay voalohany ao a mahazo a sy faharoa mahazo a ny billet makany La Réunion. Isorana betsaka ianao Lijamanitra ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery nitondra izay fanazavana izay fa hoantsika mpijery any tokantrano kosa isarahana isy Lijamanitra eto dia anome tsirony sahady ho anareo mpakafiny dia ohatry ny ahoana izay solo dance izay. Allez